Fa i vakina karatra kosa no tapany faritra atsimo nahazo ny 4G voalohany. Ny ministry ny postra moa no tonga nanolotra izany tany an-toerana TVM vakina karatra no mitatitra ny fanadihadiana. Kitro iray ifaran'ny fampandrosoana ny fisian'ny teknôlôjia eo amin'ny resaka serasera. Tsy afaka iresaka fampandrosoana sy izany resaka modernité zany tsika raha tsy miditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny resaka numérique eto Madagasikara. Ka androany zany eto Antsirabe dia natao ny lancement officiel ny réseau 4G ny Orange zay afahany ponina eto Antsirabe ary indrindra ny mpandraharaha eto Antsirabe hitovy tanteraka amreny any ivelany rehetra ireny. Misy ny tombontsoa lehibe azo amin'ny fampiasana ity teknôlôjia vaovao ity. Zava-dehibe ny azon'ny olona amin'io amin'ny lafiny ankapobeny aloha izy na raha toe-karena zany leo nivony asa na ny fianarana na ny fikarohana zany zavatra maro ny afaka maintin'io Nisy antony le izy ny zatra ny dinina atao matona atao eto amin'ny tanàna amin'ny vakina karatra le satria fantatsika fa tanàna lehibe fahatelo sika eto Madagasikara ary verina hoe mendrika azo azy zany ary antenaina sika fa igokany zany zavatra azontsika nanomboka androany zany. Anjaran'ny ministera ny fandrindrana ny fanjifana araka ny lalàna velona misy momba izany.